ho aminareo ane ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika manoloana ny zava-mitranga teto amin'ny firenena tao ny voalaza fa nisy ny fanampozinana ara-tsakafo teny Ambohimangakely na teny amin'ny fiakarana ho an'ny Merikasina ary nafatesana olona maromaro ary mbola misy marary any amin'ny hopitaly misy amin'izy ireny tsy fidiny azy fa vokatry zavatra nitranga dia niarana izy ary dia mizaka tsy fidiny ny aretina sy ny loza ao ambadika izany rehetrarehetra izany. Betsaka ihany koa eto amin'izao fotoana izao eto Madagasikara miparitaka ireny fikambanana izay manompo an'ny Satana ireny ary maro ny tanora no tafalatsaka ao anatin'izany. Misy amin'izy ireny ary hatramin'ny tanora ny fiangonana no lasa amin'ireny fikambanana satanika ireny izay fikambanana manompo an'ny Satana ary misy ihany koa ny mifono fanompo-tsampy. Ny amin'ny teny ity ary dia jerintsika ny amin'ny antsoina hoe ny satanika ary ahoana ny fomba hiatrehan'ny fiangonana azy. Andaosika riavana hamaky ny voalaza ny soratra masina mba ho fananarana antsika manoloana n'izany tranga izany. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no nanarako anao mafy. Mitoriany teny mazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirosy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia amoro-pampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivila ao amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterahony fanomponao. Timoty 2:4 ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Zany afatry Paoly apôstôly zany riavana no andeha hiainantsika tanora isika fiangonana manoloana ny fianaky ny satanika eto amin'ny firenetsika eny manerana n'izao tontolo izao. Fa mbola i Paoly apôstôly ihany no manafatra atsika ao amin'ny Efesianina 4:12 sy 12 raha milaza ny amin'ny ady hatrehan'ny kristianina izy ny amin'ny ady amin'ny Satana, ka tokony hitafiny kristianina ny fiadiana rehetra mba handreseny ny asan'ny devoly. Izao ny voalaza ao amin'ny baiboly protestanta riavana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Andeha riavana ho fantaritsika aloha inona marina moa ny atao hoe devoly na Satana na ilay dragona moa ny lazantsika azy avokoa. Ny atao hoe devoly na ny diabo dia avy amin'ny teny grika hoe diabolos izay midika hoe mpampisaraka na ce qui sépare. Ny mifanohitra amin'io dia ilay antsoina hoe symbolos, izany hoe mpampiombona. Ny fanahy masina dia mampiombona antsika riavana fa tsy mampisaraka. Fa eo ihany koa ny teny hebreo hoe Satana. Ny dikany teny hoe Satana dia mpiapanga, fa azo raisina ihany koa hoe mpanakana, mpanohitra ary indrindraindrindra mpamingana, mpandavo. Fa raha mandinika ihany koa isika dia azo raisina ihany koa ny teny hoe Lucifer na Lucifer. Ny Lucifer dia teny anankiroa nitambatra riavana, ny luxe sy ny fere. Ny luxe raha ny teny latinina hoe luxe zany ny raisitsika dia milaza hoe mazava, ary ny fere dia ilay mitondra ny mazava. Lucifer riavana dia ety ivelany mialatsiny indrindra tompo dia milaza ho mpitondra ny mazava, luxe fere. Kanefa fantatsika tsara
raha mamaky ny Efesianina toko faheniny sika fa izy no mpanjaka n'izao fahamaizinana izao. Io Lucifer io ry havana dia ho hitantsika rehefa mahita ny logony satanika sika rehefa avy eo amin'ny fanehoana n'ilay antsoina hoe étoile du matin na étoile du David, ilay kintana dimy rantsana mivadika dia misy sarin'ny Lucifer ao anatiny. Inona ry havana ny atao hoe satanisme? Ny satanisme dia fivavahana sy fanompoana any Satana. Tsy vitany hoe foto-kevitra filozofika fotsiny na tena fotom-pampianarana mihitsy, fa ny satanisme ihany koa tsy doktrinina ihany zany, fa tena fikambanana izay manome vahana sy manompo an'ny Satana, ary maro ny olona manaraka azy. Hita ao anatin'izany ny fiangonan'ny Satana na ny eglizy satanika, fa hita ihany koa ny antsoina hoe club satanika na ny fikambanana izay mpanaraka any Lucifer. Ho an'ny satanika ao anatin'ny fiangonan'ny Satana dia misy dingana maromaro, misy degré maromaro zany ao anatin'izany, indrindra fa ho an'ireo mpitondra ny fiangonan'ny Satana. Misy rafitra mazava zany azy. Ny premier degré ohatra zany, ohatra raisintsika dia ahitana an'ireo mpikambana amin'ny ankapobeny, ireo mpikambana mpanaraka n'izany finoana izany. Fa raha maka ny deuxième degré tsika dia misy ny antsoina hoe warlock na witch. Io ndray dia efa manomboka amin'ny dingana ambonimbony kokoa, efa manana fahalalana avoavo kokoa momba ny amin'ny hiraka manokana anirahana ny satanika, ary reny olona reny dia tompona andraikitra amin'ny faritra na any anatin'ny fikambanana maro samihafa any. Ny troisième degré ihany koa zany dia efa ahitana ny pretra, ny pretra na ny pretra vavy ihany koa, izay manatanteraka ny asa fisoronana sy ny fanompoana any Satana. Ireo zany no mitondra ny fiangonan'ny Satana. Ny quatrième degré indray dia antsoina hoe magister na magistrat. Reto indray dia olona tena efa manam-pahaizana ary tena mpanofana ary tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe grand maître ao amin'ny tempoly. Izy reto dia tena mitovitovy laharana raha ty amin'ny fiangonana misy atsika na ny fiangonana katolika any amin'ny antsoina hoe évêque, zany hoe mitondra faritany na archevêque na cardinal. Fa ny ambony indrindra amin'ny degré zany ho an'ny fiangonan'ny Satana dia ny antsoina hoe manus. Ny manus indray dia tena rehefa professeur be, mpampianatra be any amin'ny fiangonan'ny Satana ireny. Tsara ho fantatritsika ry havana fa raha zay ny fiangonan'ny Satana eto Madagasikara dia efa tena maromaro ny fiangonan'ny Satana eto Madagasikara, ary ny any ampitan-dranomasina moa zany dia tena miparitaka io raha tsy teny afa-tsy ny any Eropa isika. Ny satanika ry havana dia tsy afa-misaraka amin'ny fijangajangana sy ny zava-mahadomelina. Noho izany andonga eo jerentsika ny fandraisan'ny satanika sy ny zava-mahadomelina. Sarin'ny Baphomet ry havana no hitantsika. Io sarin'ny Baphomet io izay anehoana ny Satana moa zany dia tsarovy fa ny fandrika ataon'ny Satana dia mety amely ny zaza, ny tanora, ny ankizy, ary amin'izany ny mahasamihafa ny aretina sy ny fidirany devoly ao amintsika. Ianao mety ahazo aretina tsy fanahiniana, ohatra hoe mety ho voan'ny gripe ianao, rehefa nisy olona voan'ny gripe teo akaikinao dia mifindra ho azy reny, tsy fanahiniana. Fa tadio fa ny devoly dia tsy tafiditra ao aminao raha tsy navelana ho hiditra izy. Rehefa manana finoana mafiorina ianao zany tsy ho tafiditra ao aminao mihitsy ny devoly, fa matoa ny devoly tafiditra ao aminao na nanangoly ianao izy dia nanaiky ianao, na ianao mihitsy no nisafidy hanompo an'ny Satana.
ka mety miditra amin'ny alalan'ny toetra, amin'ny fomba fanao, amin'ny fomba fisainana, amin'ny fomba fijery, amin'ny filana ny toetsainy ny satanika. Fa ny finoana eran-tany koriavana na ny finonom-poana eran-tany dia mety sarika anao hanompo an'ny satana. Ireto vitsivitsy reto no andeha mba hifampizarantsika satria mahazo vahany reto eto Madagasikara ary misarika ny olona ho any amin'ny fanarahana n'ireny fomba mampanao sy fihetsika fivavahana karazam-pivavahana ireny ary ny hafarana dia tafalatsaka any anatin'ny fandriky satana. Anome ohatra anankiray amin'izany ny Halloween. Ny Halloween izay ankalazaina fa 30 Oktobra dia fety mbahoaka tamin'izany vanim-potoana izany fetiny jentilisa tany amin'ny nosy anglo-celte izay nankalazaina isaky ny 30 Oktobra. Taty aoriana moa izany fantatsika tsara fa io fety io dia misy ihany koa ny fety ny fiangonana katolika izay ankalazana ny fetin'ny olo-masina. Fa ny zavatra fantatsika ihany koa rehefa amin'ny fotoana io dia afenina amin'ny alalan'ny masika izay voatavo moa no nampiasaina tamin'izany ny olona fa misy an'ilay antsoina hoe Dieu de la mort izay mihaza ny olona ka mba hiafenana ny mpamosavy izay irany dia manao masika ny olona. Dia rehefa tonga zany ny Halloween dia manao an'ireo ratsi-tare sarina croque-mort moa zany, na sarina angatra, na sarina mpamosavy sy ny sisa na ilay kranina izay mampatahotra ny olona. Ary tamin'izany vanim-potoana izany moa tena anisan'ny nampiasaina ny voatavo na araky ny sary hitatsika izany. Tadidio koa ry havana fa ny satanika dia i Belzeboub na i Belzebout no tompoinao. Ary io zany tena zava-doza. Ka ny satanika araky ny efa niresahako teo dia manana ny antsoina hoe fiangonan'ny satana izy, izay mivavaka ny tena andro lehibe amin'izareo dia ny 3 Aprily. Anisan'ny niforonany moa zany tamin'ny 3 Aprily 1997 izay natsoina hoe Nuit de Walpurgis. Ary amin'ny fotoana io no nanatanterahana tao amin'ny tempolo sampy voalohany ny fanompom-pivavahana izay nitanterahany grand prêtre hitatsika eo ny sariny rehefa avy eo. Manana ny baiboly ny satanika hitatsika rehefa avy eo zany. Fa ny tsara fantatsika koa dia manana ny rafitra mifehy azy ry zareo. Ireto misy marika famantarana ny satanika vitsivitsy. Ao anatin'izay hitatsika zany ty ambany ty misarina kintana dimy ratsany io ny logon'ny satanika, in nomine de in nostri satanas, amin'ny anaran'Andriamanitra i satana, ho an'ny Lucifera ny voninahitra, Luciferi excelsi. Ary ny tena loza dia leo ambany hoe ave voluptatis carnis oela velona ny filana aranofo. Zay ny matokana amin'laza hoe tsy misaraka ny firevena, fiarahana mirevy, fiarahana mandindy sy ny karazany mirevy, misotro toka miaraka amin'ny zava-mahadomelona, tsy misaraka amin'ny fijangajangana ihany koa izany. Fa mahita ihany koa tsika zao ny sary eo ambony eo amin'laza hoe Satan is my shepherd. Zany hoe ho atsika kristianina dia hoe Jehova ny mpiandry ahy, Jehova ny mpiandry tsara. Fa eto amin'ity soratra ity indray zany dia i Satana ny mpiandry ahy. Zay zany ny satanika. Ary ny tena zava-doza dia ny antsoina hoe after school Satan club. Rehefa avy mirava mianatra eto Antananarivo tena betsaka io indrindra manodididina n'ireny sekolim-bazaha maro samihafa ireny izay mila hitandremantsika fiangonana. Dia misy amin'ireny rehefa mirava le sekoly dia mifampitaritarika manao an'io after school Satan club io. Izay azo heverina ihany koa hoe misy ihany koa nefa ny tena any amin'ny tempolo tsampy mihitsy zany ny tempolon'ny Satana. Dia mba jereo ihany zany reny le firavaka anaovantsika reny na reny iravahantsika reny.
Itirangahty lay antsoina hoe Anton Lavey no namorona ny satanika tamin'ny 770 izy io moa zany le antsoina hoe Pape Noir. Io bibilava eo amin'io dia sady vadiny io no ivavahany. Da hitantsika amin'izao masony zao fa tena olona voky zava-mahadomelona na miondana zava-mahadomelona ity lehilahy ity, ary hitanareo amin'izao fa manao kavinily izy reny rehetrarehetra reny zany dia tena mila hitandremana izany rehetrarehetra izany. Io lay baiboly satanika. Ny baiboly satanika dia tena fampianarana amin'ny reviny ao anatin'io ao, ny fakana fafiny amin'ny revy, ahoana ny firevena, ahoana ny fanaovana composition na drogy ao anatiny daholo zany rehetra izany mba ahitana fafiny sy tsirony, ary izay le resahako teo hoe mila mitandrina isika amin'ny rehetrarehetra ireny. Fa tsara fantatritsika ihany koa ry havana raha miresaka satanisma isika fa ny finono zareo satanika zany dia hoe ny fanomponan'ny satana no azahoana fitahiana sy fahasoavana, fa mila miala amin'Andriamanitra izay vavahan'ny kristianina, ary ny fanalam-baraka an'Andriamanitra ivavahan'ny kristianina no azahoana sitraka amin'ny satana. Veriko izay mandeha, ny fanalam-baraka na ny fitenenany ratsy ny Andriamanitry ny kristianina no azahoana sitraka avy amin'ny satana. Satana no ilay marina, ary tsara fantatritsika ihany koa fa misy ny fanompom-pavahana antsoina hoe messe noire izay anompona any satana, fanompom-pavahana mainty io zany. Fa misy ihany koa ny fanaovana ny antsoina hoe pacte diabolika na pacte satanika, fifanaovana fanekena velorano amin'ny satana, ary misy ihany koa ny sorona izay atao amin'ny satana. Misy ihany koa ny hira sy ny gadona tena mahafaly any satana mihitsy. Ary zay zany mila hitandremina rehefa miteny zava-maneno sika, fa misy ny feo izay tena mahafaly any satana, indrindra reny feo mavesatra ireny zany. Hitantsika amin'ny sary zany zao ny hard rock reny zany sy ny sisa. Fa misy ihany koa zany ny salut cornu. Ny salut cornus zany le ohatr' zao reny zany, salut cornus reny. Dia mila mitandrina sika, hitantsika amin'ny sary reo zao mpitondra fanjakana ambony teto amin'ny tany teto amin'izao tontolo zao mampiasa an'ireny. Dia mila mitandrina ihany. Le ohatr' zao zany tsy midika hoe victoire akory fa sarina lelana leviatany iny, izay sarina bibilava izay anisan'ny resantsika teo manana ny anjara toerany amin'ny fivavahana satanika. Andao ry havana ho jerentsika indray ary zao ny fiainan'ny satanika. Tahaka ny ahoana ary ny fiainan'ny satanika. Manamora ny fidirana ao anatin'ny fandriky satana ireto. Ireto zany ny vavahady hidirana amin'ny fandriky satana. Raha hitantsika amin'izao sary zao zany tsy midika mihitsy hoe aza miaraka ny lahy sy ny vavy rehefa mifankaty, fa rehefa mifankaty dia ataovy izay tongavana any am-piangonana mba tsy hifanombana. Fa mila mitandrina isika mifankam-panahy sao tafalatsaka any anatin'ny fandriky satana. Ao anatin'ny fidirana anatin'ny fandriky satana ny fanomezana vahana, ny homosexualité zany. Fa eo ny drogue, hitantsika amin'ity zao sarina zazakely izay drogue hatrany am-bohaka io, ka rehefa tsy mena drogue io dia malemy. Hitantsika amin'izao sary zao ihany koa ny fanomezana vahana ny drogue. Fanontaniana mipetraka zany hoe inona marina moa zany ny tena tanjona amin'ny fanapariana sy ny faraparitahana ny drogue eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy tena mahazo tombony betsaka amin'io eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa aza donona ihany koa ry havana fa misy ny karazana drogue maro samihafa. Misy ny drogue izay azo avy amin'ny zava-maniry na ny biby. Iny zany ny ataontsika hoe aty ambanimbany kokoa. Fa misy ihany koa zany miakatra ambonimbony kokoa ny efa tonga amin'ny antsoina hoe extrait végétal na animal, ohatrany hoe menaka sy ny sisa vita amin'ny
rongono ohatra fa ny fahatelo dingana fahatelo dia ny drogue zay fanafody miendrika fanafody ary ny farany ny drogue zay tena nisan'ny mahery ny antsoina hoe méthamphétamine zay tena manimba ny vatana iray manontolo miseho amin'ny endrika ohatran'ny carbonetra na ohatran'ny cristal ohatran'ny védecine reny zany ny endriny amin'ny ankapobeny dia mila mitandrina isika fa am'izao tsika miteny zao dia ataon'ny olona ny anaty sakafo ny drogue eo zany fanontena mipetraka hoe le tany Amboamalaza ve na le tany Merikasina ve composition na drogue natao dia disdose sa tena fanapozinana mihitsy ka mety poizina mahafaty na asidra mahafaty no natao tamin'le sakafo hitantsika eto amin'ity cake ity zany zao ny ravina rongony zany hoe nasiana drogue le cake space cake moa ny anarany fa azo atao tsara mihitsy zany ary ny tena zava-doza dia ataon'ny olona amin'ny bonbon na amin'ny jus ny drogue dia hitantsika amin'izao sary zao zany ny drogue moa zany dia miteraka voka-dratsy ny maro samihafa ny manofo mahitahita zavatra ratsy mahitahita sarina zavatra hallucination moa zany ny filaza azy dia ny drogue zany dia tena manimba ny fiainana mihitsy mahatonga dépression mahatonga ny olona ho taitaitra mikirotana ny vatany ny sainy ny toetra mampanahiny ary dia tena miteraka violence na herisetra sy fikirotanana eo amin'ny fiarahamonina dia hitantsika aty zany zao dia ankizy zany naka an'io sary io amin'ny io le manao an'le after school club le nresahantsika teo le satana after school zany io dia miaraka misotro dia miaraka tsindrona amin'ny drogue dia miaraka mihinana drogue dia jerevo tsara ange fa tatao anatin'ny taona vitsivitsy dia Madagasikara isan'ny plaque tournante zany hoe toerana ifamezivezen'ny drogue be indrindra aty amin'ny Oceana Indiana tokony amperitreritra atsika zany hoe fa maninona moa nomena vahana dia misy mahazo tombony amin'io ry havana na ao amin'ny fitondram-panjakana na eny amin'ny fiarahamonina na ny mpandraharaha eto amin'ny tany sy ny firenena akoatran'le mpihinana io zany dia araka ny resahako teo misy ny troana fa misy ny ampidirin'le olona ao anatin'ny lasopy ohatra ao anatin'ny jus sy ny sisa sy ny sisa dia mila mitandrina tsika zany raha miresaka satanika amin'ireny fomba fitafy hafahafa ireny zao hitantsika izao zany zao anisany tandremana fa ny satanika ihany koa dia manao sorona ary ny tena zava-doza dia manao sorona olona ny satanika rehefa manakaikikaiky ny fifidianana ka te hijanona amin'ny toerany mpitondra dia manao sorona izy zany tsara fantatritsika fotom-pisainana satanika zany na ny mpanohitra te-haka fitondrana dia manao sorona tahaka zany jerevy tsara eto amin'ny tany sy ny firenena fa rehefa taiko tapitapitra ny mandaha dia misy ny sorona ny fanontaniana mipetraka faharoa zany dia ny hoe le faty olona mikararana eto amin'ny tany sy ny firenena ve sanatry ve sao sorona anjarantsika mijery sy mandinika zafady revana eto amin'ity hitantsika ity zao dia sorona olona no atao eto drogue vao mahavitan'izao tsy misaraka ny zava-mahadomelona dia hitantsika amin'izao zany misy mpitondra fanjakana ambony taty Afrika io hitantsika eo izay manatrika ny fivoriany ireny fikambanana miafiny ireny franc-maçon moa zao no hitantsika eto fa eo any koa ny batisa satanika io hitantsika io ary ny zava-doza dia ny fanaovana sorona arak'izao hitantsika zao hoe mety zaza mena vava io hitanareo io zao zaza mena vava no atao sorona atsipy ao anaty laforo fa ny anankiray ihany koa
hitanareo zao ny endrika sorona zay ataony zava-dehibe amin'ny mpanaraka ny satana de be dehibe ny maty. De ireny zany a tokony aperitreritra atsika ireny. Fa saika ireo mpira malaza eran-tany reny koa de tafiditra ao anatin'ny roin'ny fikambanana satanika. Arak'izao hitanareo zao zany, tsy misaraka amin'ny zava-mahadomelina sy ny fijangajangana ary ny fitiavaka rena ny satanika. Eto amin'ny firenentsika zao de lasa tezaina amin'ny fitiavaka rena ny olona, ary atao zay tokony olona iaina ao anaty fahantrana de zay ahitana vola no mahamaika. Fa omena vahana eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa ny fijangajangana sy ny zava-mahadomelina. Mila mitandrina isika ry havana fa tena miteraka ako amin'ny fiainantsika, indrindra fa ny fiainan'ny tanora, ireny kopombolo ireny. Tsy midika zany hoe zay manao an'ilay kopombolo rehetra ohatran'ireo zany de satanika, fa mety misy fiatraikany reny a mitondra an'ilay olona makany amin'izany. Hitantsika amin'izao zao misy sarina vehivavy anankiray ity, raha mijery maika ianao zany de vehivavy le hitanao ty le ambany ty, fa raha ny tena marina lehilahy io le antsoina hoe transgenre, zany hoe lehilahy navadika ho vehivavy. De omena vahana ny fanambadiany lahy samy lahy, ty zany le ge zany ty manavoana lahy, ohatran'izay zany. Fa ihany koa ny lesbienne, ary ny tena misy ny fiangonana ny lozan'ny fanahy masina indrindra any Eropa any zay manome vahana ny fanambadiany lahy samy lahy, ny vavy samy vavy, mifanohitra amin'ny soratra masina tanteraka ireny. Mila mitandrina koa sika ry havana fa lasa varavarakely idiran'ny satana amintsika rehefa tsy voafehy ny Facebook, ka indraindray mitondra antsika amin'ny fiakinan-doha ireny. Tsy ny Facebook akory ny ratsy za zao manao Facebook somatsara, fa mila mitandrina tsika mba tsy ho lasa varavarana na irika idiran'ny satana ka hitondra antsika ho amin'ny fiakinan-doha ny Facebook na ny fiateherana, fiondanana amin'ireny numerika ireny. Fa lasa mangeja sy mamatotra ny fiainantsika ihany koa ireny rehetrarehetra ireny. Ty hitantsika ty zao de lasa tonga amin'ny antsoina hoe lasa manipulation le izy na fanolanana ny olona. Fatandremy ihany koa fa any amin'ny Facebook ihany de ireo lay mpanaraka ny satana na mpanompo an'ny satana de lasa aminao na lasa namanao, de zany no mila hitandremana. Any anatin'ny Facebook ihany de mety ho lasa variana de adino ny fianarana, ary ny tena loza ary de any anatin'ireny Facebook reny na ireny tambajotra serasera samy hafa reny ny fisandohana amandriana ny tanora indrindra. Noho izany aza manaiky fanao fotoana sy araka amin'ny olona zay ao anatin'ireny fikambanana miafina ireny. Araky nambarako teo ry havana de omeko anao ny antsoina hoe les 9 stratégies de la manipulation de masse. Ity zany dia azontsika raisina tsara hoe tahaka zao zany le izy, de jerevo fa ity no misy eto amin'ny firenentsika amin'izao. Ity zany no ifehezana ny Madagasikara amin'izao tsika miteny zao. Ny voalohany indrindra de ny hoe distraire et détourner l'attention. Io zany de misy ny diversion, atao zay tonga ny olona ho variana amin'ny zavatra anankiray de manadino ny tena olana izy eo amin'ny fiainana. Zay zany anankiray ary ampiasain'ny mpitondra amin'izao tsika miteny zao ry havana. Ny faharoa, créer des problèmes puis offrir des solutions. Ry zalahy ihany mamboly ny olana de izy ihany mody mamaha azy. Zany ry havana stratégie ny satana zany, ary stratégie ny satanika fotsiny fa stratégie ny franc-maçon ihany koa izany ifehezana ny tany sy ny firenena. Fa eo ihany koa ny faire appel à l'émotionnel plutôt que la réflexion. Atao zay hitezana ny olona ho variana amin'ny fihetsepo, aprevena de ampilalaovina de anaovana fety
dia varina amin'ny fety eo ny olona dia tsy afaka mieritreritra intsony ary atao izay tonga tsy eritreritra ny fiainany intsony fa lasa tahaka ny biby izy dia mora ny anaovana manipulation fa ny tena loza dia tsy avela iohitra ny olona fa zay manohitra rehetra dia avy hatrany dia any am-ponja zay zany le izy ary iainana eto amin'ny tany sy ny firenentsika izany ny anankiray ihany koa dia ny antsoina hoe stratégie du différé zany hoe atao zany zay atonga ny olona ho tavela any amin'ny farany zany hoe firenena tavela any amin'ny farantsika ilozany hafa zay zany le tena zava-doza dia ny vaovao menantsika na ny fahalalana omenantsika dia tena misy fiemorana tara mihoatra noho ny hafa ary indraindray vaovao diso no omena ny olona zavatra tsy mifanaraka akory dia rehefa miteny ny olona rehefa miteny dia veriny fa ohatra ny zaza ny olona raha mijerina zao mijery tele reny mody miteny zalahy tianay ny tanyrazana tianay nareo sy ny sisa sy ny sisa fa ny tena zava-doza tsy tianao zany izy matoa atao tantely afa-drakotra ohatr'izao ny harem-pirenena endrika ivelany fotsiny io zany mila hitandremantsika zany ry havana ao ihany koa ny amin'ny hoe maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise dia hitantsika amin'izao fa miseho amin'ny endrika ivelany hoe manara-penitra fa ny tena marina ny sisiny manara-pofona zany ny zavatra iainantsika zavatra tsy toatoa ny zara fa vita no atao any amin'ny Facebook ihany tantely pura ny resahana ay le izy rano tsiramamy zany zavatra iainantsika izany rehetra dia tezaina mihitsy ny olona anana ny volotsain'ny faharatsiana culture de la médiocrité fa ny voizina dia ny antsoina hoe culture d'apparence ny fisehosehoana ivelana fa ao anatin'ity stratégie de la manipulation ity dia ampirisihana ny olona ho amin'izany médiocrité zany tsy mba mahavita zavatra sara ary ny loza ary indraindray tongatra ty am-piangonana tsy hita ty mihitsy ary tsy hita eo amin'ny fiainana averikotra mandeha tady azo vahana ty am-piangonana io ratsy efa mamaka mihitsy azy tsy hita ty am-piangonana antsoina hoe culture d'excellence na ny volotsain'ny fahatsarana dia ny tena loza amin'ny farany dia tsy fantatry le olona tsony ny fiainana fa izy sy ny biby no mitovy dia miaina ao anaty fahoriana dia lasa zatra miaina fahoriana isika eto Madagasikara zao dia zarina iaina ao anatin'ny tsy misy jiro zay ny elizy zarina iaina ao anatin'ny tsy misy jiro dia tapaka foana ny jiro dia jereo tsara nge ny manipulation mahazo atsika rehefa maty ny jiro dia tezitra dolo tsika rehetra ny sasany ary manompa mihitsy any anatin'ny Facebook ihany tezitra fa raha vatany vao mirehitra rehetra izy dia hoe manipulation zany ny zava-doza ary ny tena loza ny tanàna eto Madagasikara te hamperitreritra atsika any Afrika Atsimo sy any Mayotte no misy an'izany tanàna antsona hoe bidonville zany hoe tanàna vita amin'ny bidon fa ny atsika eto Madagasikara tsy bidonville fa ville de bidon ny décorationtsika zany mbola tsy nisy nandritry ny 80 taona dia feno bidon jaune ny tanàna ary ny alalana hoe ty tokantrano ty tokantrano ty malagasy dia jerefo fa namana-karena ry izy misy bidon jaune ao anatiny ao zany zava-doza zany dia lasa ny mandravaka ny tanàna antsika rehetra ny bidon jaune zava-doza zatra miaina tsy misy rano dia mety ny lehilahy zany isaky ny 4 andro vao misasa ny vehivavy mety isaky ny 3 andro vao misasa zava-doza izany rehetrarehetra zany dia zatra ny tsy misasa isika zatra ny tolotolorana kely jiro kely eo vary kely eo menaka kely eo poulet de chair kely eo indrindra rehefa kaiky ny fifidianana théorie de la manipulation izany rehetrarehetra izany inona ry havana ny vahaolana ho raisitsika tsarovy ry havana fa tsy misy afa-tsy ny fahefan'i Jesosy Kristy no ahafahana mandresy ny herin'ny maizina dia inona ary no atao ny fomba andresena ny satana ialana ao anatin'ny fatorany satanika dia ny fanomezana
voninahitra an'Andriamanitra, ny fiderana an'Andriamanitra, ny fanaovana hira. Zay ny mahatonga ny sampana fifoazana mihira. Ary rehefa manatrika fotoam-pifoazana na any am-piangonana dia ataovy mafy ny hira. Ataovy zava-dehibe koa ny vavaka fiderana, ny fanandratana an'Andriamanitra. Ary zay ny mahazava-dehibe ny asa fanafahana, ny asa sy fampahirezana indrindra hoy isika. Tsy maintsy manapaka ihany koa nefa isika ny fifandraisana amin'ny Satana. Tapaho ny fifandraisana amin'ny Satana, ninona endrika isehoany. Io moa antsoina amin'ny teny frantsay hoe déconnexion. Fa zava-dehibe koa ny fanampiana ny hafa, fanaovana dinika, ny tohana, ny accompagnement spirituel. Reny zany dia tena ilaina mba hifampahirezana. Dia atao fiainana mihitsy ny fiainam-bavaka sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Zay ny mazava-dehibe ny fahaizana tenin'Andriamanitra, ny fianarana sekoly alahady, ny fandalinana tenin'Andriamanitra amin'ny sehatra maro samihafa eo anivon'ny fiangonana. Anisan'ny fomba andresena ny Satana koa ry havana, ny fanabeazana. Ny fanabeazana dia anisan'ny manova toetra, manova fomba fisainana, manova ihany koa ny fiainantsika. Ka raha te handroso isika ho any amin'ny tsara dia omeo lanja ny fanabeazana. Inona ary tsy tokony atao? Tandremo ny fanabeazana miiba sy mandratra, fa manosika ny tanorantsika ho any amin'ny satanika izany. Ny fandrarana botolo, ny famaizana ampahatezerana, ny baranahy, zany mila tandremana zany. Ny fiarahana amin'ny namana tsy azo antoka. Fa inona ny tokony atao? Tokony omena lanja ny fanabeazana mampivelatra ny maha olona, miainga amin'ny fakatoavana ny rafi-pizokiana. Fa eo ihany koa ny fanabeazana anaty fiainam-bondrona. Ao anatin'izany zany ny sampana rehefa tamana aty am-piangonana ny zanakitsika dia mba farafaratsiny voaro amin'ny asan'ny ratsy. Dia eo ihany koa ny fanaovana lalao, ny lalao mitaiza sy manabe, eo anivon'ny skotisma zany, any amin'ny sampana tanora kristianina zany, sy ny sisa sy ny sisa. Inona ary ny toetra rakina amin'izay ady amin'ny Satana araka ny Efesianina 5:10-20. Voalaza amin'ny 1:12 mila mifahatra. Ny dikan'izany miorina tsara, mijoro tsara. Fa mila miambina ihany koa, tsy matorina rendremana, mila maiko. Araka ny voalaza amin'ny 1:20. Mila maharitra. Ny dikan'izany mahataty lazonady, afaka hiatrika ny fizahan-toetra ary afaka handresy ny fakapanahy. Fa raha te handresy ny ady amin'ny Satana koa isika dia mila miteny ny marina, tsy mirona any amin'ny lainga ary tsy mena maso olona. Amaraparana ry havana, inona ary no fitaovam-piadiana sain'ny tompo tafitsika izay nampitahiny tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly. Ao amin'ny Efesianina 5:17-20 no ahitantsika ny sarina maramila romanina izay mitondra tenue de combat miaraka amin'ny fitaovam-piadiana sy fierovan-tena 7 mba handresena ny Satana. Io ilay antsoina hoe fiadian'Andriamanitra. Ny dikan'isa 7 moa dia milaza fahafenoana. Voalohany amin'ireny ny sikina dia ny fahamarinana. Tezao be azo iaina ny fahamarinana, ny fiangonana, ny kristianina, ny zanakitsika, ny fiarahamonina mihitsy. Fa eo ihany koa ny rariny. Ny rariny eto dia ambara hoe fiarovatratra, fa ny rariny ane dia tsy inona kory fa ny sitrapon'Andriamanitra. Kiraroy ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Tena atao fiainanao, mitondranao amin'izay alehanao ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Tany ny finoana ho ampinga. Efa andresantsika teo ny anjara toerany finoana raha te handresy ny asan'ny ratsy isika. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha ary ny hoentina mamely dia tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Zay ny mazava-dehibe ny mahay tsy anjery ny tenin'Andriamanitra. Zay ny mazava-dehibe ny fianarana sekoly alahady. Ary tadio fa ny fitaovam-pifandraisana mahomby indrindra dia tsy misy afa-tsy ny vavaka mba ahafahana mifamatotra amin'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo,
ity misy tenin'Andriamanitra hozaraiko aminao ho fehiny izay rehetra izay ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty azy. Apokalipsy 2:20 ady ny ady amin'ny Satana ry havana ary mila mijoro amin'izany ny fiangonana. Tena zava-dehibe izany. Voalaza amin'ny Apokalipsy ihany koa ry havana 7:14 manao hoe ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, Jesosy Kristy no ambara amin'izany, ary ny zanak'ondry haharesy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy ary haresy azy koa izay momba azy. Rehefa manana ny Kristy isika dia mandresy ny asan'ny Satana rehetra, dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Mampahery anao ry havana, engane mba handresy ny asan'ny Satana isika ary aza manaiky irona any amin'ny fandriky Satana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany. Amen. Nivavaka isika. Tompo ao misaotra anao izay raha afaka nandray ny fampianarana tamin'ity anio ity, ny fampianarana izay mampianatra anay ny amin'ny antsoina hoe satanika sy ny tokony hatrehanay fiangonana an'izany. Arovo ny tanoranay, arovo ny kristianina mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ireny fandriky Satana ireny, fa zava-doza na ho an'ny isam-batan'olona na ho an'ny ankonana na ho an'ny firenena izany. Dia ampitombohy ny finoanay, ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana, nandresy ny asan'ny maizina rehetra ninninona endrik'isehony. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany ka ho tsapanay fa manoatra noho ny mpandresy izay amin'ny alalan'ilay tianay dia Jesosy Kristy. Amen.